dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao zay andrenisantsika sy afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tsy mipaka amin'ny sambatan'olona fotsiny ihany fa afatra tokony hipaka manerina n'izao tontolo izao. Milohan'izay hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra azy no mandalovana amin'izao vanim-potoana izao, tsy mitsahatra ny manome voninahitra anao izay misaotra anao no tominandro mpahavelomana izay ho hainao, misaotra anao ihany koa satria ianao no sy ny zava-miafina. Ankehitriny dia tsapanay fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy, fa ny zavatra rehetra miseho dia misy fanairanao ny olona rehetra, mampatonga ny olona hitodika tanteraka aminao ka hikatsaka ny famonjena ary izotra amin'ny lalana izay tianao izora mba handraisany fahasoavana fitahiana ary handraisany tena famonjena. Fanainao masina no angatahanay mba hiasa tanteraka indray mandritra ny fotoana foy izay iarahanay eto, manokatra hatrany ny saina mampanahy mba izanay mihaino ny feonao, satria tsy mba manafina ny zavatra mitrango ianao na soana ratsy rendrehetra reny nefa miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina Satana mba hanakonana ny famarinana tsy ho tafita amin'ny olona eny fa na dia mikristiana izy dia lasa diso fanantenana mivokatra ny lalan-diso izay izorana sy ny tsy fiondrena mamantatra ny sitraponao ao anatin'ny baiboly. Atoko sy mino izay nefa fa mbola maro ny olona fantatrao fa mikatsaka ny famonjena mamindra fo tompo ary aza sasatra fa mitenena mandrakariva. Petraka tanteraka ampelatanana indray ny fotoana foy izay rahana eto voninahitra anao keseo ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Maro ny lesona izay nosotomintsika manoloana ny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao, kanefa milohany hanohizantsika ny afatr'Andriamanitra satria ny afatra izay miampita dia afatra miavaka, tsy taka ny fandrehisan'andro, taka ny hoe afatra ho an'ny fiangonana, afatra ho an'ny firenena, fa ny afatra amin'ity taona 2024 ity dia afatra mipaka manerina n'izao tontolo izao mihitsy. Milohan'izay hanohizantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina, hiverenantsika kely any amin'ny bokin'ny Genesis satria niraisaka tetontsika hoe miavaka ty taona 2024 ity ary anisan'ny zavatra nampiavaka tamin'izany dia ny fiatombohan'ny taona tamin'ny andro fafito, fiatombohan'ny taona ra baiboly tamin'ny andro fafito ary ny Paska tamin'ny andro fafito. Izay ilay andro fafito izay tsindrintsika tany amin'ny Exodosy 20 fa tsy misy tompony io andro fafito io fa n'Andriamanitra ny andro fafito ary ny fomba ilazany azy moa dia hoe sabatan'i Jehova. Dia inona ny zavatra mitranga tany am-piandohana? Zavatra mitranga dia rehefa noforonin'Andriamanitra ny voariny rehetra. Andro fito no noforonin'Andriamanitra ary nandritra ny enemana no nanovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao hatramin'ny zanak'olombelona rehetra. Efa nentintsika teto izay fanazavan'izay. Ary rehefa amponina ny Adama tao amin'ny Saedena izy dia nisy ny didy izay napetrak'Andriamanitra mba ho tandrema ny Adama sy Eva. Genesis 2 ny 5:5 ka hatramin'ny 7:7. Ary Jehovah-Andriamanitra nitondra ny ralelaka namponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah-Andriamanitra nandidy ny ralelaka nanao hoe ny azo rehetra ao amin'ny dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa miandro izay hinanana ho azy
de ho faty tokoa ianao miafina ao ambadika izay didy napetrakaandriamanitra izay ny alehibe ny famondram-pony ny fitsipim-pitondran-tena tokony hiaina ny Adamaseva zay efa nazavaintsika somary lalindalina de eto amin'izao fampahirezana izao tao anatin'izay didy izay de misy ny didy mahavelona zay nazavaintsika tamin'ny alalan'le azonaina sy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa raha hohanina ny voan'le azonaina mahavelona mandrak'izay fa raha hohanina ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de miditra ny fahafatesana zay tsy avy amin'i Jehova fa safidi-pony ny olombelona zay didy zay nefa mampiseho mahandriamanitra n'Andriamanitra mampiseho fa manaja ny safidy ny zanak'olombelona izy tsy hoe nitereny Adamaseva hoe tena voasakana ary tsy nahainy naka n'le voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy tsy hoe voasakany Adamaseva tsy inana ny voan'le azonaina fa no arian'Andriamanitra araky ny endriny tahaka ny tarehan'Andriamanitra ny namorona ny zanak'olombelona zany hoe manana ny safidy malalaka ary zay didy napetrak'Andriamanitra zay de tahaka ny hoe didy napetrany ho fanajana ny safidy ny zanak'olombelona de nanomboka ny aina i Adamaseva rehefa niforomy ny Eva namponina azy tao amin'ny sahidena ary ny vanim-potoana nanaraka an'izy io ny andro fafito taony namelaran'Andriamanitra teo anatreha ny zanak'olombelona ny voariny rehetra zay natolony mba hanjakany ary eo no hanomboany Adamaseva miaina zay fa nazavaintsika ny 520 hoe zavatra tian'Andriamanitra ampitaina tao anatin'le hoe nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahidena hiasa sy hitandrina azy de nidirantsika amin'ny sehatra lalindalina sy ara-panahy de zay le hiasa sy hitandrina azy zay ikajy tsy ho simba ny fiadanana zay natolotr'Andriamanitra azy tsy niterena tsy nivozonana fa saingy no ariana araky ny tarehan'Andriamanitra araky ny endrik'Andriamanitra zany hoe nanaja trany ampendohana ny safidy nananany zanak'olombelona io Andriamanitra io tonga taty amin'ny Genesis 3 inona ny zavatra mitranga zay tao anatin'ny andro fafito tsy le voan'le azonaina no nohaniny fa ny hainy feo hafa izy de ny feo an'le menarana ary teo nandray fanapahan-kevitra ary io no porofo no vaingana fa tsy manery ny olona mihitsy Andriamanitra mitandrina ny didiny fa nanaja tanteraka ny safidy nanana ny zanak'olombelona rehetra satria raha niteren'Andriamanitra fotsiny hanao ny sitrapony ny Adamaseva tsy ho hainy mihitsy ny inana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ny fandraisany fanapahan-kevitra ary tsy azo ny menarana ny terena koa ny Adamaseva hoe tsy maintsy hohaninareo koa voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa nampisalasala azy fotsiny menarana manoloana le afatr'Andriamanitra satria ny afatr'Andriamanitra de hoe amin'ny vanim-potoana hinanany ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ho faty tokoa ianao Genesis 3 nefa menarana de nandainga ny 5 sy 10 ary ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatitsy akohatra ianareo tsy afantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro zay hinananareo azy ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy misy fotokevitra anankaroa mipetraka eo ndray ny fotokevitra avy amin'Andriamanitra ndray ny fotokevitra ny menarana zay fantatritsika fa ny devoly de mipetraka eo le safidy ny zanak'olombelona iza no ankatoavy teny le Andriamanitra zay namorona sa ny menarana zay tandindony devoly inona ny zavatra mitranga nanaiky ny feon'le menarana Eva naka tamin'le voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nomenika io ny vadiny tafiditra ny fahafatesana tao amin'ny andro fafito ozy sika no nidira ny fahafatesana zany hoe le andro fafito de andro natolotr'Andriamanitra nanomezan'Andriamanitra ny toromarika mba hahavelona azy kanefa ny andro fafito koa de andro anankiray zay hanomezany Satana ny toromarika koa hahafaty azy de mipetraka eo am'kion-dalana ny zanak'olombelona de misafidy
fa miankina amin'ny safidiny zay rehetra mety ho fitraikany eo amin'ny fiainany. Ary zay le fanotazany sy fihinanany Adamaseva nyvoan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy zay no manam-porofo tanteraka mihitsy fa tsy manery Andriamanitra fa manaja ny safidiny zanak'olombelona, satria safidi-pony no ninana nyvoan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Inona mivokany tao amin'ny andro fafito niditra ny fahafatesana. Raha jerevantsika amin'ny akapobeany ny afatra tao amin'ny Genesis zany de zao: misy fiainanao de misy fahafatesana, misy toro-kevitra avy amin'Andriamanitra, misy toro-kevitra avy amin'ny Satana. Kanefa ny zavatra nisy tao anatin'le andro fafito ny zavatra mitranga misafidy ny fahafatesana ny zanak'olombelona de nitaty ny vokany mandrak'ity ny androany. Misy antony matotsika amin'ny resaka an'izay de miverintsika eo amin'ny toe zavatra mitranga indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Misy antony manokana ozytsika matoa ny atomboka tamin'ny andro sabotsy ty taona grégorianina ty 1er janvier. Misy antony manokana matoa nanomboka tamin'ny andro sabotsy ny fiandohan'ny taona ara-baiboly, ary misy antony manokana matoa nanomboka tamin'ny andro sabotsy ny Paska. Inona no mampiavaka n'ity taona 2022 ty? Le asabotsy aloha misy zavatra miveriny intelo zay mampiseho ny isan'Andriamanitra. Kanefa zay nefara taty amin'ny Paska tamin'ity taona ity, zay araka ny nazavaitsika hoe tsy voatery ho asabotsy foana ny Paska, fa tamin'ity taona 2022 ty de nifanitsy tao amin'ny andro asabotsy. Misy antony manokana zay. Ary teo nijerevantsika inona no mampiavaka n'le Paska. Raha mijeritsika ny toe-javatra mitranga manerana n'izao tontolo zao, nanomboka hatrany amin'ny taona 2020 tany, nanomboka faraparan'ny taona 2019 fa taty amin'ny taona 2020 vao tena mianaka manerana n'izao tontolo zao ny loza tsy nampozina zay nampivarahotsa de ny coronavirus zay aretina tsy mbola nisy zay fomba nitrangany aloha tsy fantatra fa zay ny safidiny zanak'olombelona ka navelan'Andriamanitra hitaty ny vokany, vokatry ny tsy fanekena lalàn'Andriamanitra ny zanak'olombelona rehetra. Ary tsy hoe loza amin'ny firenena anankiray, betsaka angeny loza hatramin'izay reo ombenombeny tany amin'ny firenena fa tsy netraika tamin'ny firenena sasany. Fa nampiavaka an'le loza hatramin'ny taona 2020 de loza iraisam-pirenena mihitsy nahatratra n'ity zao tontolo zao ity, zay nandraisan'izao tontolo zao fanapahan-kevitra. Milohan'ny Paska ndrongatra ny coronavirus, ary ny Paska tamin'izany vanim-potoana zany tsy andro asabotsy, tsy verina tsontsika hanazava an'izay. Ary tao amin'ny vanim-potoana nisy ny coronavirus ny fipetra zay niraisina de confinement na fihiboana. De na ny kristianina ary tsy afaka nihiboka, tsy afaka nivavaka, fa nikatona hatramin'ny fiangonana ny lanonana. Ary nisy ary tena nijanona tsy niasa mihitsy satria nisy loza zay tafiditra, ary no heverina satria fisainany zanak'olombelona zay tena avy amin'Andriamanitra no nahatonga ny fihiboana manerina n'izao tontolo zao mba hisaintsainan'ny olona. De nihiboka ny olona satria misy loza mba fiarovany olona tsotratra ny loza nahatonga an'izay fihiboan'izay. Kanefa nikatona koa ny fiangonana, ary io nisy fotoanantsika lesona satria ny afatry ny tenin'Andriamanitra de metraika aloha voalohany indrindra amin'ny kristianina. Nihiboka ny olona, nihiboka tanteraka. De hoe inona ny antony fihiboana? De Andriamanitra te hampitotika ho an'ny kristianina aloha voalohany indrindra mba hisaintsaina fa naninona ny tamin'ny andro Paska, fa naninona ny tsy tamin'ny andro Pentecoste na tamin'ny krismasy zay neritreretana no nisy ny fihiboana fa tamin'ny andro Paska. De misy antony manokana zany hoe ho an'ny kristianina zany de miafatra voalohany indrindra petraha aloha de dinio marina ratsoratra masina ve fa nipompavahana zay tandremany
de nasaina ny iboka ary tao anatin'ny paska de nirongatra tanteraka ny loza taona 2020 fa sainga ny tsahatra kely io de navelon'Andriamanitra andeha no ny famondrom-pon'Andriamanitra ohatra nisy vahaolana na de tsy resy ara le coronavirus tonga ray ny taona 2021 alohan'ny paska ihany koa vao mainka nirongatra ny loza verimberina le fanazavana tsy mampaninona ny manao tena verina osy Paoly apôstôly mba soa ny fanahintsika fa tsy ho an'ny tena korery fa tena fitiavana mba hahafantaran'ny olona ny marina mba handraisan'ny olona ny famonjena milohan'ny paska indray vao mainka ny nirongatra ny coronavirus nytoy indray ny fiboana mbola manerina n'izao tontolo izao ary hatramin'ny fiangonana mbola ny katona ihany paska io niditra tamin'ny fiboana ary ny fiboana io sika maninona ny miboka satria misy loza mba ho fiarovana ny olona anaja ny fiapetra tsy ho tratry ny loza ny anton'izay fa saingy rehefa afaka indray ny paska de ohatra ny nisy masoandro kely mihiratra indray de afaka nanony fiainana ny olona fa ny afatra tao anatin'izay indroa misesy zay de ny zavatra mitranga hoe tonga saina avy amin'ny kristianina resaka kristianina ty zay tokony ho vavolombelona anambarany marina amin'ny manodidina azy na ho any tsy mahalala azy mba andiny tena hoe tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ty paska tandremako ty ao anatin'ny fiboana ny tokony heritreretana an'izany taona 2021 io ary tsy vitan'izay ihany coronavirus fa tsy vitan'izay ihany nefa miloza fa re atsika ombenombeny isa-pirenena tao ny tondradrano ny orotano fanampin'izany tsy fandripahalemana fiakaran'ny vidim-piainana me mirongatra tsy mandeha rery ny loza fa misy loza miaraka aminy mandrakarifa de fampieritrretan'Andriamanitra inona no mahatonga an'izay raha nijeryntsika ny Exodus 4:20 famerenan'Andriamanitra ho amin'ny laon'ny kristianina aloha voalohany indrindra mba hijery hoe taiza tao amin'ny tantaran'ny baiboly no nisy ny fiboana de tamin'ny andro paska satria tsy tamin'ny toerana ray ny zanak'Israely fa tamin'ny isa tokantrano no tandremana ny paska ary zay ny afatry ny paska 2020-2021 ary tsy tongatonga ho azy ny fanapahan-kevitra ny raisiny zao tontolo zao amin'ny fiboana fa avy amin'Andriamanitra mba hisaintsainana ahatonga sainany olona hoe ny paska ngery olona de fiboany fa inona ny eo amin'ny paska nisy loza ny Exodus 4:20 zay nianjera atao amin'ny tany Egipta ary nonona tao ny zanak'Israely fa patsy hatonga azy ho ringana sy ho tratry ny loza de nisy ny fiapetra zay napetraka Andriamanitra tahaka ny fiapetra napetraka izao tontolo zao manoloana ny tsy paritahan'ny coronavirus de nihiboka ny olona mba tsy hitara ny loza de nihiboka koa ny zanak'Israely mba tsy ho isan'izay ho ringana fa nisy fiapetra nefa nasain'Andriamanitra ny tandremana tao anatin'ny fiboana fa nahataoko hoe nihiboka ara ny olona tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy nanaiky ny fiapetra napetraka Andriamanitra de tratry ny loza ihany zay ny zavatra nisy tao amin'ny Exodus taona 2 misesy nanazavana an'izany avy amin'Andriamanitra ny fiboana avy amin'Andriamanitra taona 2020 tsy andro fafito ny paska taona 2021 tsy andro fafito ny paska tonga ny taona 2022 miverina indray milohan'ny paska de io ny zavatra rentsika tsy mbola resy ny coronavirus variant hafa indray no mamely ary am'izao tsika miten'izao de any Chine de misy ara mbola miditra amin'ny fiboana ihany vokatry ny fiparitahan' zany valana retan'izany ary manera-tany tsy zay ihany ny loza mitranga fa maro isan-karazany tondradrano avetsy alamay mikorotana ny tsy fandripahalemana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny zavatra tena nanamarika nyty taona 2022 ty milohan'ny paska ny adiny Russie sy Ukraine ary ny zavatra mitranga nefa de ity haina ho tonga amin'ny 3e guerre mondiale
ary aza mba mieritreritra hoe manahoana ny fomba fisehoan'izany troisième guerre mondiale zany fa tsy ho zakatsika zany, tsy ho zakatsika zany kanefa de mivarahotsana zao tontolo zao ary ny sirenena matanjaka anisan'ny mivarahotsana manoloana ny toe-javatra io raha tsy voalany tsy maintsy mifara amin'izay troisième guerre mondiale zay. Tonga taona 2022 ny zavatra mitranga nefa de ity: ny fanitsy tamin'ny andro fafito ny paska, ny fanitsy tamin'ny andro fafito ny paska, andro sabotsy. Zay ny antony miverenantsika tany amin'ny Genesisy. Inona ny zavatra nisy tany amin'ny Genesisy? Rehefa tonga ny andro fafito navelan'Andriamanitra iaina i Adama sy Eva, ary teo afaka mandray fanapahan-kevitra, afaka mandray ny safidy zay fatany fa mety na hisafidy ny fiainana izy na hisafidy ny fahafatesana. Raha ny tokony ho izy zany, raha ny fozoritra n'izay tantara zay fibohana tamin'ny taona 2020 milohan'ny tao anatin'ny paska taona 2021 fibohana, raha ny tokony ho izy tokony fibohana taona 2022. Finona ny zavatra mitranga taona 2022 tamin'ny paska zay nifanitsy tamin'ny andro sabotsy, de tahaka ny zavatra tany amin'ny Genesisy ihany no miverina. Efa napafantatra Andriamanitra tahakany hoe nomena an'le didy aloha i Adama sy Eva, de navela amin'izay andray ny fanapahan-keviny hisafidy, satria efa nampahafantarina azy ny fiainana, nampahafantarina azy ny fahafatesana, fa ny zavatra nisy ny safidy ny fahafatesana i Adama sy Eva. Taona 2020 nanambara ny fahamarinan'Andriamanitra ny hiboka ohatra ny voatery tsy maintsy ny hiboka. Taona 2021 nirongatra ny loza voatery tsy maintsy ny hiboka, fa tsy nisaraka tamin'ny hafatra nampitain'Andriamanitra indrindra ho antsika kristianina manoloana ny famonjena izay nataon'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa tonga ny taona 2022 nifanitsy tamin'ny andro sabotsy navelan'Andriamanitra ny de malalaka amin'izay hoe efa niteny a, de efa nanambarany marina, de efa nanambarany loza, de efa nanambarany fipetra tokony ho tandremana, de mandray ny safidiny amin'izay ny zanak'olombelona indrindra ny kristianina hoe nisitona lesona tao anatin'izay taona roa lasa zay ve de nomena malalaka ny taona 2022. Inona ary no atao? Le fomba mahazatra ihany ve no atao sa iverina ho amin'i Jehova? Ny zavatra tena mampanary olona amin'izao vanim-potoana zao, afaka miaina malalaka tao anatin'ny paska zao tontolo zao taona 2022, na de teo arany loza tsy nisy ny fibohana, fa zay nyresantsika hoe tokony fibohana ara-panahy. Zany hoe le isa telo miverina de tahaka ny mariky ny fialan'enin'Andriamanitra amin'ny olona. Nanaitra izy aloha taona roa na nataony ny fanandrify tao amin'ny andro fafito ny paska, de eo amin'izay zan'Andriamanitra toetra iverina ho amin'ny tena fahamarinana ve ny olona. Fa ny zavatra nisy nefa nomena ny sabotsy tany amin'ny Genesisy ny safidy ny fahafatesana ny olona, ary ny mampatahotra so de misafidy ny fahafatesana zao tontolo zao amin'ity paska sy andro asabotsy mifanitsy ity. Ary tsy isa taona nefa no ahitantsika zavatra tahaka ny tamin'ity taona 2022 ty hoe ny voaloha taona gregoriana sabotsy, voaloha taona ara-baiboly sabotsy, ny paska sabotsy, tsy miverina io. So de mba fara fialan'enin'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona re io e, satria ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra anke tsy ho an'ny kristianina ihany, ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra anke tsy ho an'ny zanak'Israely rery ihany, fa matoa nisy loza netraika tamin'ny tany Egypta, de zao efa nampahafantarina izy fa tsy nanaiky Farao, tsy nanaiky ny Egyptianina, tsy nino fa tena Andriamanitra ny tompo marika na ary ny tany sy ny lanitra, tsy nino an'izany de tonga tany ny loza. De toraka zany keo amin'izao vanim-potoana zao, firy ny kristianina ho tonga saina manoloana ny famarinana zay nentina fa nomen'Andriamanitra sy ny andro fafito na sabata, nomen'Andriamanitra ny paska mba ho famonjena, satria tafatambatra ao anatin'le
taona 2022 ny paska sy ny andro fafito de misy afatr'andriamanitra goavambe ao anatin'izay satria ny zavatra azo antoka de zao misy ny loza de misy ny famonjena, misy ny loza de misy ny famonjena, tsy miverina matetika izy io, tsy fantatra rovina indray vo isy an'izany hoe ifanitsy indray. Misy sabotsy voalohan'ny taona gregoriana ifanitsy amin'ny fiandohan'ny taona ara-baiboly sabotsy hoe iveriny indray mandeha ny paska amin'ny andro a sabotsy tsy ahita ohatran'ny tamin'ity taona 2022 zany hoe ohatran'ny mampanahy ohatran'ny farafialan'enin'andriamanitra amin'izao tontolo zao mba hatonga n'izao tontolo zao iverina amin'andriamanitra ary indrindra tsika kristianina mba iverina iondrika amin'ny famarinan'ny tenin'andriamanitra. Zany hoe raha fitiantsika raha mijery ny bokyny genesisy sy mijery ny toe-javatra mitranga paska miveriny intelo hatramin'ny taona 2020 zay nifanitsy tao amin'ny andro sabotsy de zao ny taona 2022 navelan'andriamanitra andeha malalaka ny olona andray ny safidy izay raisiny satria ny zavatra hitantsika tany amin'ny genesisy ny zavatra napetrak'andriamanitra didy amin'ny vanim-potoana inananareo nyvoan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy faty tokoa ianao fa azona hoanina voan'ny azo rehetra eo amin'sa isan'izany ny azonainy mena ny sabotsy fahafatesana ny niditra de toraka zany keo ny fepetra napetrak'andriamanitra ary zay le fiborona ara-panahy fa ny zavatra nisy nefa de eo koa satana manozongozona ny finoany adamasiva mba tsy akatoava ny tenin'andriamanitra de nanjary nandika ny tenin'andriamanitra tonga ny fahafatesana fa firy amintsika no mbola ndika ny tenin'andriamanitra ka tsy andray miafatra entin'andriamanitra ao anatin'ny paska sy ao anatin'ny andro sabotsy zay nydresantsika tito ny exodosy toko faharoapolo tsy an'olombelona ny andro fahafitona ny sabata fa tsangam-bato ny famoronana raha didy zay napetrak'andriamanitra amin'ny didy fahefatra mba afantaran'ny olona fa andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra hatrano ny zanak'olombelona ao amin'ny exodosy toko faharoambefolo tsy an'olombelona koa ny paska fa paska jehova koa no iresahany ary zavatra telo no mijerevantsika tao amin'ny bokin'ny exodosy zavatra telo de manohitsika tsy kelikely ny zavatra tian'andriamanitra hipaka manerina n'izao tontolo zao ary tsy am'ty androany ty tsy teo aloha ihany fa ty taona ray manontolo ty de iresahantsika fikasan'andriamanitra ty no tanterahany raha mijerytsika ny bokin'ny exodosy toko fa roambefolo de ny zavatra nisy satria no tantaran'ny paska araka nyresahantsika hoe ny paska de tsy marika ny fitsanganan'i jesosy tsika tsy handeha anometsiny an'izay fa ny voalaza ny soratra masina de famonona ny zanak'ondry ny paska fa 17 volana nisany tsy ho alahady foana fa miovaovy ho andro io ary misy antony mahatonga ny paska io miovy isa-taona tsy miova le daty fa 17 volana nisany fa ny andro tsy mijanona ho andro tokana ihany fa zay le hoe fampianarin'olombelona nahatonga n'io tsy miova ho alahady zay nydresantsika hoe amin'andriamanitra le tsy olana amin'andriamanitra rehefa atsiaro ianao ny paska isaka alahady fa ny tsy zakan'andriamanitra de ny fandavana le famarinany tenin'andriamanitra satria ny paska napetraka jehova de ny 17 volana nisanina de amin'ny exodosy toko faharoambefolo iny na ny zavatra nisy tao de tsy afa-misaraka nge paska intelo am'sesy 2020 2021 2022 tsy afa-misaraka am'loza de takan'ny ao amin'ny exodosy toko faharoambefolo ny ainatsika telo taona am'sesy marika ny fialan'enin'andriamanitra amin'ny olona milohan'ny paska de loza mananotanina ary tena mandraky ty ny androany ohatrany me mahery vaika le loza tsy voatery ny coronavirus foana ary tsy voatery ko io adin'ny Ukraine sy Russie io tsy reo any ivelany any ka io ihany ny ady mitranga zay menjady am'ty zao tontolo zao ty fa misy fiatraikany am'izao tontolo zao ny vokatra zany rehetrarehetra zany de zavatra telo miavaka tsara ny zavatra misy ao anatin'ny paska sy ny andro sabotsy ny voalohany indrindra taka n'le tare amin'ny genesisy misy ny fiainana
de misy ny fahafatesana de mbola ho hitatsika moa satria aty amin'ny exodosy no horesantsika ny zavatra misy teo de loza menjera ho amin'ny tany Egypta fa misy nefa ny fiboana tamin'izany vanim-potoana zany ary misy ny fipetrana napetrak'Andriamanitra mba hahafahana amin'ny loza nanaiky an'izany ny zanak'Israely rehetra fa tsy ninono ny Egyptianina zany de misy koa zany ny loza amin'ny lafiny anankiray de misy ny famonjena ary ny famonjena amin'ny alala famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilemy ary misy fipetra napetrak'Andriamanitra teo ny zavatra fahatelo de fanavahan'Andriamanitra ny olony fa tsy niterena fa manana safidy amin'izay ny olona ary niseho tamin'ny fihetsika nasehon'ny Egyptianina sy ny zanak'Israely zany zanak'Israely ny safidy iboka sy anaiky ny fipetrana napetrak'Andriamanitra ary ny fipetrana napetrak'Andriamanitra de aty amin'ny 120 mamintona andreo zavatra anankitelo reo sady fandringanana voalohany indrindra famonjena ary fanavahana fandeha maka ny tany Egypta amin'izany alina zany izy ka mono matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptianina de ho tsaraika avokoa zao anao Jehova ninona hery anteran'ny olona zay ataony Andriamanitra akoatran'i Jehova ho tsarainy Jehova tsisy lalana zao mpamonjena afa-tsy ny toromarika avy amin'Andriamanitra io le loza ary ny raozy de ho famantarana eo amin'ny trano zay toeranareo zay le fanavahana ndresantsika hoe zavatra fahatelo ny ra de ho famantarana ra zay niraisina avy amin'le zanak'ondry tsy misy kilema zay nivonoana zay tandindony Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny ra de famantarana de ozy hoe ary raha mahita ny ra de andalonareo ka tsisy lozandrikanana anareo raha mamela ny tany Egypta de zay le famonjena reo zavatra telo reo tsy afa-miala kanefa ny zavatra misy tsy misy ny fiboana ny taona 2022 fa avelan'Andriamanitra ny olona isitona lesona zay telo taona lasa zay inona ny fanapahan-kevitra ho raisiko inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fiangonana inona ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitolo filazantsara iverina ho amin'ny marina ve fa mbola miala nen'Andriamanitra satria te hamonjy Andriamanitra ary tsy hoe hamonjy ny zanak'Israely fotsiny izy fa tiany ho tonga amin'ny fijoroana vavolombelona ny olona tena miazona an'Andriamanitra hoe marina ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny ra de famantarana eo amin'ny trano zay toeranareo ka tsisy loza ndriganana anareo zay raha mamely ny tany Egypta de ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao ange tsy gagitsika fa tena na de hoe zavatra misy amindreo adiny samingeza reo azy nareo tsy ahina hipetraka ohatrany hoe Russie sy Ukraine notazantsika fa adiny samingeza io adiny samingeza io tsy hitatsika zay zavatra miafina ao ambadika zay rehetrarehetra satria raha hisy ny 3e guerre mondiale tsy Russie sy Ukraine fotsiny fa tafalatsaka daholo zao tontolo zao alizara ho zao tontolo zao iady fahefana iady fandresena fotafavoaka amin'izany hoe karaha entehatra amin'ny hery sy ny fahaizana sy etehatra amin'ny zay mety hoeveriny fa herananana vola voninahitra fahefana de ozy nolazainy Jehova hoe ny Andriamanitra ny Egyptianina de ho tsaraiko fa inona ny zavatra nisy ny 170 amin'ny Exodosy 12 mbola anamafisatsika ihany hoe io Pasika io ange tsy any Jiosy tsy any Israely fa ny Jehova de ho lazainareo hoe zao de famonoana ny Pasika Jehova ozy zay mbola sady tsindriny le famonoana fa tsy fahavelomana zay nandalo ny trano zanak'Israely tany Egypta raha namely ny Egyptiana izy fa namonjy ny tao an-tranotsika zay nanaiky nanaja ny fipetra ary ny zavatra nisy nefa tamin'izany vanim-potoana zany ary zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao satria misy fetraikany ny Pasika sy ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao Exodosy 12 ny 130 de zao ny voasoratra hoe ny fo raha mbola alina koa Farao de izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra ary nisy fidradradrana mafy tany Egypta ozy satria tsy nisy trano zay tsy nahitana fahafatesana
de zy reo fahafatesana miopapany fa na de tsy misy fetraikany aty amintsika ary ny adiny Ukraina aravaka teny fa naizanaiza fireneny de ohatrany misy fahafatesana tsy apozina mitranga zany foana ary tsy mahagaga zany vo anatin'ny vanim-potoana ny Paska mahatonga an'izay rehetrarehetra zay fa ny zavatra hosotomitsika hoe inona ny ifandraisan'le sabata sy Paska osika de nijerevantsika tamin'ny farany teo ny Deutéronome atoko 5 iverenantsika de ny 5:10 le didy faefatra tsy miova le didy fa namery teny Andriamanitra mba ho fantatry ny olona hoe inona ny zavatra misy de ny 5:10 fotsiny raisitsika satria didy faefatra de manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 amin'ny Deutéronome atoko 5 fa zao no voasoratra hoe ny 10 ary tsarova fa andefy tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanàna mahery sandrina hitsitra nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao nivoaka avy tany zany nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao hitandrona ny andro sabata misy antony raha mifanampiny le Exodosy 20 de hoe raha mahatsiaro ny olona fa Andriamanitra nanary ny tany sy ny lanitra na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra tompona antoka famoronana n'ity zao tontolo zao ty de ny faneken'ny sabata de midika fanekeny fa Andriamanitra ny mpamorona fa eto amin'ity Deutéronome atoko 5 ty ny ambaran'ny soratra masina ao anatin'ity le hoe tany Egipta de ty zao tontolo zao ty feno faharatsiana no Egipta lehibe kanefa misy ny fanavahana ataon'Andriamanitra de ozy hoe tsarova fa andefy tany amin'ny tany Egipta ianao zany hoe mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao de tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tao amin'ny tany Egipta fa na de tao amin'ny tany Egipta ary de hafa ny tantanan'Andriamanitra ny Egiptiana hafa ny tantanan'Andriamanitra ny Israely zay adikatsika efa ny kristianina zay mino an'Andriamanitra malaza ny sabata zay natao hoe tena Israely ara-panahy de avahan'Andriamanitra ao anatin'izay de tanàna mahery sandrina hitsy reo izy no nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta zany nandidiny ao anatin'izay miafina ao anatin'izay ohatra ny tehiteny Jehovah hoe inona ny antony natonga ny Jehovah andidy ny olona hitandrina ny sabata noho ny Paska noho n'ilay famonoana ny zanak'ondry tsarovy fa namonjy anareo tamin'ny alalan'ny Paska ka raha tsapanareo fa novonjena tamin'ny Paska ianareo na de misy arany loza tao de tandremo ny sabata ary ny zavatra mampiavaka nefa de ty ary amin'ny Exodosy 20 somary idirantsika lalindalina ihany tsy afa-misaraka amin'ny afatry ny andro fafito sy ny afatry ny Paska satria natambatra Jehovah amin'ny Deutéronome atoko 5 mididy faefatra ny Paska sy ny andro fafito zay no mahatonga ny hoe ohatra ny farafialany amin'Andriamanitra amin'ity zao tontolo zao ty mahatonga ny ifanitsy ny Paska sy ny andro fafito de zao no voasoratra amin'ny Exodosy 20 de zao no voasoratra hoe ny 17 ary ny raha ozy de famantarina ao anareo eo amin'ny trano zay toeranareo vo miresaka raha de fahafatesany zanak'ondry ka eto famantarana sinina ho entin'Andriamanitra hamantarana ny olony raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta zany hoe raha jerevana zany de hoe ny raha de sinina famantarana natomboka seho ozy lazay ny tenin'Andriamanitra hanavahan'Andriamanitra ny olony hoe iza no manaja ny fepetra zay napetrako raha fanajana ny fepetra de famerenana ao amin'ny lohan'ny Paska sy ny fitandremana ny sabata de eo no andehanantsika tsy moramora indray makany amin'ny Ezekiely ny afatra ny andro fafito de zao ny voasoratra eo amin'ny Ezekiely atoko 20 Ezekiely atoko 20 de ny 9:12 sy 12 Andriamanitra tsy manavaka hoe miavaka le didy faefatra fa ny didy sy ny fitsipika rehetra tsy foana fa misy zavatra petrak'Andriamanitra kosa ao anatin'le didy faefatra ny 9:12 sy 12 de nomeko azy ny didika ary nampahafantariko azy ny fitsipika zay mahavelona ny olona manaraka zany zay le lazain'i Jehovah raha mitandrina ny didy sy ny fitsipika napetrak'Andriamanitra de mitondra fahavelomana zay le azo maina ozytsika
zay le fahasoavana ny 5 nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa zao Jehova no manamasina azy. Zany hoe le sabata zany de hoentin'Andriamanitra amatarana ny olona, famantarana amin'Andriamanitra sy ny olona. Zany hoe le sabata na ny andro fafito de tomboka sy hanavahan'Andriamanitra ny olona. Kanefa ny sabata ozytsika avelan'Andriamanitra mandeha malalaka tahaka ny Adamaseva, mandany ianareo miainy de manana ny safidinareo no inona ny safidinao, safidin'ny fahafatesana zanak'olombelona. Nomen'Andriamanitra ny Pasika ny 3/6/2020 ary nataon'Andriamanitra fanitsy amin'ny sabata ny taona 2022 tahaka ny Jehova miteny amin'ny Adamaseva, io ndray ary nataoko sabata ny Pasika de mandana ataovy zay tianareo, de manana ny safidy fa tsy tereninareo na ianareo anaja ny fitsipiko na tsy anaja ny fitsipiko fa ny apetrak'Andriamanitra fotsiny. De nomeko azy keo ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa zao Jehova no manamasina azy. Ndika an'izay zavatra zay zany raha hitantsika ny Deutéronome 15 tsy vitan'ny andro fafito fotsiny no famantarana fa ny Pasika koa de famantarana satria natambatra Jehova ao anatin'ny Deutéronome 15 ny 5:5 zany mba ho fantany fa zao Jehova no manamasina azy. De rary amin'ny Genesisy nitsahatra Jehova rehefa vita ny tany sy ny lanitra ary de ny tany andro fafito izy sy nanamasina azy de zay tafiditra ao anatin'ny sabata na ny andro fafito de Jehova no manamasina azy. Ny tsy tafa avao koa tsy manamasina ny olona tsy tafiditra ao anatin'izay famantarana napetraka Jehova zay. Jehova raha jerevana zany inona le didy faefatra, tsangam-bato ny famoronana raha ny Exodosy 2:20 ary tsangam-bato ny famonjena le Pasika zay tamin'ny alalan'ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ny andro fafito de famantarana sy ny tomboka sy apetrak'Andriamanitra. Tsika nefa nahita fa le raha ao amin'ny Pasika de famantarana koa amin'ny zanak'Israely eo amin'ny trano zay itoeranareo, satria jerevana rehefa mivondrona ao amin'ny tokantrano anankiray de atetina amin'ny taolam-baravarana sy ny tatom-baravarana le raha ateny Exodosy 20 ny 20 ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko zao aminareo ka de ho fantatrareo fa zany ho Jehova Andriamanitra reo. Hafahafa le tenin'i Jehova, manamasina ny sabatako, zany hoe aza atao tsy mitsinina, ataovy ambony zavatra ny sabatan'i Jehova mba ho famantarana ho amiko so aminao, hifankafantaran'ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra, hijerevan'Andriamanitra io no famantarana, hijerevan'Andriamanitra ny olona io sabata io. De tahaka an'ilay ary amin'ny Pasika de ny raha no famantarana eo amin'ny didin'Andriamanitra de ny sabata no famantarana. De eo no apetrakintsika le sabata, andro sabotsy zay ny famantarana. Sa inona no mahafamantarana le andro fafito de ho jerevantsika amin'ny manaraka fa misy firindrany mahafinaritra io tenin'Andriamanitra io ary ny manaitra amin'ny 5:20 tandremo ny sabatako azy, manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko so aminareo ka de ho fantatrareo fa zany ho Jehova Andriamanitra reo. Zany hoe ny olona miditra ao anatin'ny sabata mandray le famantarana sy tomboka sy mahafantatra ny Jehova fa vo mandany sabata mandainga tsy mahalala ny Jehova zany. Raha vo tsy mahalala ny Jehova miova daholy io didin'Andriamanitra io, fa zay mahalala ny Jehova tsy miady varotra amin'ny didin'Andriamanitra. De hitantsika nge ny firindrany mahafinaritra sy ny fitohizany ny afatra ten'Andriamanitra amin'ny tainy fa mivavaka amin'Andriamanitra tsika mba tsy ho 3e guerre mondiale io. Fa raha ny fijery ny taona 2022 de Andriamanitra manome safidy malalaka ny olona ataovy amin'izay zay tenareo fifanambarako taminareo ny marina tahaka ny Adamaseva, tsy niterena tsy nibozonana napetraka teo amin'ny fotsiny ny lalàna mahavelona sy ny mahafaty fa tahaka ny Adamaseva ny safidy ny fahafatesana, ny atahorana amin'izao vanim-potoana zao kristianina misafidy ny fahafatesana, zao tontolo zao misafidy ny fahafatesana de tsy gagitsika. Io ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao kanefa de ny fikasan'Andriamanitra nitokizatsika satria aoriana ny Pasika, aoriana ny sabata mbola misy zavatra mitranga ihany zay ho hitantsika moa famarinan'ny tenin'Andriamanitra fa tena miala nenina reo olon'Andriamanitra
za manjery ny andro lava aza atao tsirambona ny fiainam-panalitsika dia hivavatsika misaotra anao Jehovandriamanitra ray no tena mandray izay tonga aminay teny izay mahitsy tsy misalasala fa manambara marina mba tonga anay hiala milasitra fototra sy hiverina ho mididy sy ny fitsipika sy ny famantarana izay napetraka ao tianay mba hozahay mihitsy no avahana ahitanao ny tombonkasina mba tsy hatonganay ho ringa dia mifanahinao masina no hiasa ny resy lavitra levinao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.